Resaka an'izay fanamariana ny fetin'ny fahaleovantena izay ihany sika ampiratiana tsara etsy amin'ny tokotany malalaky ny lampam-tanàna Analakely ireo sary nanasongadina ny fahazon'i Madagasikara ny fahaleovantena izany hoe nanomboka ny taona 1700 hatramin'ny taona 1320. Sary mandidina ny empolo mirakitra ny tantaran'ny fankalazana ny fetim-pirenena hatramin'ny nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovantena hatramin'ny taona 1700 ka hatramin'ny taona 1320 no aranty nanomboka androany ary aharitra roa andro etsy amin'ny tokotany malalaka ny lapan'ny tanàna ny Analakely. Tafiditra ao anatin'ny fanamarena ny fa 450 taona ny fahazoan'i Madagasikara ny fahaleovantena ny hetsika. Miara-manatotosany hetsika moa ny ministera ny kolontsaina sy ny vakoka ny ministera ny folonda malagasy ary ny commune Antananarivo renivohitra. Tanjona amin'ity fampirantiana ny ampafantatra ny vahoaka n'Antananarivo ireo lalana nolalovany Madagasikara ny alonina nahazoany ny fahaleovantena ary ny fampisehoany ireo seho samihafa mifandраika amin'ny fanamarena fetim-pirenena tao anatin'ny 350 taona ny vanesy. Andrasana aorian'ny fahavitan'ny fampirantiana moa ny ahatonga ny ankizy sy ny tanora ankehitriny alala ny hevitra fonosy ny fahaleovantena malagasy ka tsy hevitra ny andro ny 24 jona ho fety tsotra ihany.